amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra anarana faefatra ambin'ny folo indray a faly mandroso tokatranon-tsika indray ny ambazadreny eo sao amin'izao fotoana izao. Larana faefatra ambin'ny folo ny fampianarantsika ary avy-atrantsika dia araka sotra indray ny dada Mariava noho ny amin'ny teny zay rahantsika miaino satria tsika dia hijery indray tyle hoe nisy atoko fahenina ambin'ny folo ity ve andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo io a sy ny roapolo hatramin'ny efatra amby roapolo io ve midika fa tokony hitandrina ny didy folo sy lana mosiny efa firenena mazava ho azy ao ny valiny fa tsy izay ny anam-porofolo amintsika hoe inona ny antony a fa ino ny voalaza ao io a fa tsika rehefa afaka banantsika etra indray tena koa ny ambazadreny soasiadiano tonga atokatransika indray ny amin'izao toana izao a amin'ny fotoana izao zany a ny fampianarana larana faefatra ambin'ny folo indray ny fampianarantsika araka nefa nambarako teo dia hoe nisy atoko fahenina ambin'ny folo ve ao amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ary nisy atoko fahenina ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ve milaza sy manamafy fa tsy maintsy mitandrina didy folo nefa firenena arak'izay fampianaran'ny sasany mpampitandrana didy folo maneran-tany mihitsy leo a ilay reto tontolo mitandrina sabata zareo sabotista reto zany teny ka endova kitsika ara ny soatra masina leo a dia eo tsika no andray ny fanazavana isy atoko fahenina ambin'ny folo vakitsika mianarany Eosoa zany a dia manasantsika rehetra zany a mahaka ny tenin'Andriamanitra indray a noho ny teknisiana mampiditra ny anina viatrany anatin'ny anina moa rehefa voalamina tsara ny sary ndao ary ampidira amin'izay ary isy atoko fahenina ambin'ny folo andin'ny enina ambin'ny folo a no vakitsika mianarany Eosoa fa ny afy sy ny sambany no entiny avahy fandahatra amin'ny nofo rehetra ary ho maro no voaringany eto zany dia hoe misy Andriamanitra ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany inona ilay voalaza eto hony dia izay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny iray avoly zany ety zany le sary mitondra ny fandinganana beria ho an'le manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ony a ka manaraka ny ray avoly izy ary zany resahana zany ary taiza zany fotoana zany a ary manahoana ny fisehony zany a ka mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa ho iavana io zany dia mazava be mihitsy ny avy hatrany ny teny fa ity le fandringanana be ty zany a ka ho levona ty a dia ireo izay mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy ka manaraka ny ray avoly ka manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly reo zany le ho levona mazava be raha vao resaka mihinana henan-kisoa zany resahana sy ny zava-betaveta sy ny totozy a Israelianina indray ny resahana amin'izany sy ny didy folo tsy misy hidirany hafa firenena mihitsy satria ao anatin'ny didy folo sy lana mosely hoe aza mihinana henan-kisoa sy ny zava-betaveta donc jerefantsika izay teny zao amin'ny aiza mo misy an'ino amin'ny Levitikosy fahafiry moa izy iny sa Nomeri na jerentsika raha ny Levitikosy toko faha 12 angambany izy zay hoe moa ny amin'ny biby maloto ety mihitsy izy ty Levitikosy 11 a dia manomboka amin'ny 9 fahafiry moa zany dao vakitsika amin'ny 9 fahatelo e dao tena vakitsika amin'ny 9 fahatelo amin'ny Levitikosy 11 fa lava be mihitsy n'le teny eo dia hotsongotsongotsika araka ny hoe reto a le voalaza hoe zava-betavety reto Levitikosy toko faha 12 a reto ny zany ny zatra tsy azo hohanina satria tsy mivaky kitro a dia le vakitsika avy hatrany le zatra fady amin'ny zanak'Israely izy reto 9 fahatelo vakitsika zay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika dia izay no fihinanareo kanefa amin'izany mandinika sy mivaky kitro dia zao kosa ny tsy azondreo hohanina rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mamivaky kitro maloto aminareo izy
ny hiraka, ndrabitro, ary ny kisoa amin'ny andiny fafito, ary ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitonito, nefa tsy mba mandinika izy de maloto aminareo. Tena biby tsy mandinika zany reo, de zay ny tsy tiavan'Andriamanitra anazy hoan'ny zanak'Israely. Zay ny voalaza eo a. De ary amin'ny amban'le de ao moa zany misy biby malotsy karazany reo dao le voalazo be de be, ka raha ity moa zany resantsika de tena mety eto izy ary reo no zava-maloto aminareo. 720 Leviticus 11:24 de reo no zava-maloto aminareo zay mikasika ny fatiny dia aloto mandra-pariva ny andro, azy rehetra mitondra ny fatiny dia nasan'ny fitafiny ary aloto mandra-pariva ny andro. Zay ireo zany le biby maloto ka vetaveta ny dika zava-betaveta amin'ny tany zay tsy azo hoan'ny zanak'Israely. Ka io le hoe lalàna Mosè natokana ho an'ny zanak'Israely ireo, efa niasantsika tany aloha PDP ny fampianarana teny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Le fampianarana fa 13 teo zao de nyteny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy fosy lalàna Mosè, tsy natokana ho an'ny hafa firenena. Ka ity resaka hoe mivaky kitro ty sy ny karazan'ity zany a, de misy ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina. Ka rehefa mihina le tsy azo hoanina ianareo tahaka an'le kisoa, de trandeva zava-betaveta no hoaninao a, de manao vetaveta amin'Andriamanitra ianao dikan'izany a. Fa vetavetana tikitika teneny manao zava-betaveta io maso dikan'izay eo natreny a, de tena mandringana anao izy. Ka ny voaringana zany raha am'izao sary zao a, de ny zanak'Israely fa tsy ny hafa firenena mihitsiny. Dao lavaka antsika am'izay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Leviticus 9:20 hoe rehefa tsy tazominao re tenyreo a, de ozina mandeha any aminao any. Leviticus 9:20 enao zay ry izy. Vakitsika ny andininy fahatelo hoe Leviticus 26 manomboka amin'ny 3, raha manaraka lalako sy mitandrina didika ireo ka mankatao an'izany de anomenareo ranon'olona amin'ny fotoana eo sy ny maro samihafa. Io zany le fitahina ao amin'ny 2:10 am'izay de hitantsika am'izay hoe ity ny aiza mozy ao amin'ny fahafirina ao amin'ny 4:20 azafady, ity ary ny ozina ho an'izay tsy mankatao ny teny dada iava rehetrarehetra mihitsiny a, arak'izay voalaza. Fa raha tsy miheno akosinareo ka tsy mankatao ireo didyreo a, ka maivoninareo ny didiko, na alina ny fananareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadinareo kosa ny fanekeko a, de 9:20 za kosa de anao izao aminareo a, hanisy fampitahorana aminareo a, ary entina masozana sy tazo mamay sy ny maro samihafa, de anandrana anareo ny tavako ao resy eo alohan'ny fahavanareo nareo. Oay, tena jereo nge, tena loza mahatsiravina mihitsiny. Vakeo nge Leviticus 9:20 hoe de jereo manomboka 4:20 teo ka hatrany amin'ny farany. Jereo ty 4:20 ty, izao de zao kosa no amelanareo ka ampijaly anareo impito indray a noho ny fahotanareo, de apiditra sabatra aminareo ho valiny vadinareo tamin'ny fanekena. Ary rehefa tafangona eo anatin'ny tanànareo nareo de hanatitra rety mandringana aminareo ao. Tena loza hatramin'ny farany io a, tena zany izy hoe tena hoe hoenjeko amin'ny sabatra mihitsy ny tenin'Andriamanitra teo, apiditra sabatra anareo ho valiny ny vadinareo tamin'ny fanekena. De io am'izay hitantsika tarikatra amin'ny Isea teo a, le voany vakitsika teo zany a, avetsika vakiny am'izay ny Isea amin'ny 9:20 teo a, vakitsika kely izy. Isea 9:20 a, andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20 a, io am'izay le teny ary hoe noho ny am'zareo nivadika ny didin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a, de ny afo sy ny saba no entiny avy amin'ny fandahatra amin'ny nofo rehetra. Ka le nofo rehetra tenenina eto de le hafa firenena sy le Israeliany efa niditra tao anatin'io didy folo io, le hafa firenena niarana nipetaka tamin'izareo tany Israel, satria nisy karazana nofo be de be tao, nisy vahiny be de be tao, ireo zany resana zany. Iny le resantsika tao amin'ny Isea 9:20 Isea 56
andiny fahenina sy ny fafito iny koa ka hatramin'ny fahavalona ka masy tatitiko izy teo efa mivakitsika teo sisy de ny 7 zany de eo le hoe ny afo sy ny saba no entiny ava ifandahatra nofo rehetra le olona atao Israela zany resana zany ze nofo rehetra atao Israela zany de ataon'Andriamanitra fay ka maro ny voaringany avahy zay zany le voaresaka tamin'ny resaka iny resaka olona mihinana henan-kisoa sy mivetaveta tamin'ny didin'Andriamanitra io aza hoanina hoany zanak'Israely sy zay rehetra efa atao Israela nitandrina lalàna Mose sy ny didy folo reo zany voaringany zany tsy misy idirany malagasy na frantsay na anglisy na sinoa na komoriana na tanzaniana na sénégalais na brésiliana na tsy haiko tsony tsy misy idirany zany mihitsy dahoary izay manamasina sy manadino tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoana iza ndray ary ty fa io koa de anakarika tratra koa io de donc evakitsika efa ho bokyny Ezekela io hoe mbola ny zanak'Israely ihany ny resahana amin'io Ezekela toko fasivy donc jerevantsika kely ny teny Ezekela toko fasivy de noko amin'ny andininy zay ho jerevantsika eto zany kaminy mikoandiny fafito io nga manisy iny le hoe tsisy ty azo jerevantsika aiza mo izy iny tsy tadity indray le izy fa aloha jerevantsika iny Ezekela fafily nga manisy iny fafily indraka izy de misy le ray avoly toko valo Ezekela 8 nga manisy iny azy diso Ezekela toko fahavalo de ny andininy faharoa ambin'ny folo no vaketsika zany fa diso le teo Ezekela 8 izy fa tsy 9 Ezekela 8 Ezekela toko fahavalo vaketsika manomboka amin'ny diny faharoa ambin'ny folo eto ny atantsika ny hoe misy vaketsika manomboka amin'ny andininy fafily Ezekela toko fahavalo andiny fadimy no manomboka ho vakitsika zany Ezekela 8:5 manomboka eo juska hatrany amin'ny tsy haiko izy io na 14 andro any vao hijanona de ho izy tamiko ry zanak'olona topazo kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao andana zany makany jereny avaratra any de natoko tamin'ny lalana mianavaratra ny maso ka indro eny avaratra iny vavadiny altara no misy ilay sarin-javatra mampasiaro-piaro teo amin'ny fidirana zany ho miditra eo vavahatra de misy zatra efa matezitra be an'Andriamanitra zany de ho koa izy tamiko ry zanak'olona hitanao fa zay ataon'ireo de ny fahavetavetana lehibe zay ataon'ny taranak'Israely eto ka mampalalavitra ny fitoerako masina zava-doza mihitsy le izy ny zanak'Israely mihitsy zany mampiditra zava-doza amin'ny tanàn'Israely ary mahatonga an'Andriamanitra tsy te hiditra tsony eo anatin'ny fitoerany masina zany hoe voalaza ty tena zatra matezitra tanteraka mihitsy zany dika zany ny zavatra atao reto zanak'Israely reto fa inona zany le izy zany satria na dada iava misy raha tsy te hiditra ao Israely tsony ao anatin'ny toerany masina zany mbola hita fahavetavetana lehibe koa ianao ka ity le fahavetavetana ny resana tary amin'ny boky nisy teo hoe manao vetaveta mihitsy le olona amin'ny Israelianina zany reto izy reto de nentiny eo amin'ny kianja eo amin'ny vavahadiny kianja ary hitako fa indro nisy lohaka teo amin'ny ampiatany eo izy tamiko andiny fahavalo sy ny fasivy ry zanak'olona lohay ny ampitany de noloako ny ampitany ka indro nisy varavarana de ary izy tamiko midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataon'ireo ty le fahavetavetana de niditra ao ka nahita fa ireo ny sary ny biby mandady tsy mikisaka reta sy ny biby hafa de zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely io le voalaza tary amin'ny Levitikosy toko fa fimozy Levitikosy 11 le nivaketsika teo io izy io voasoratra teo mirindrina manodidina andiny farika ambin'ny folo ary nisy olona fitopolay isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany zanaky safana de nitsangana teo afoany samy nitondra ny loviany fandona didikazomanitra teny an-tany avy ary nisetroky ny fididikazomanitra dia nidonaka ay
120 ary izy tamiko ry zanak'olona efa hitanao fa ny ataon'ny olony tranakisely amin'ny maizina de samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iavatsy mahita anay efa nafoy anay efa nafoy ny tany izy tena zavatoza mihitsiny izy ny manao ny ratsiny de Andriamanitra ny teneneny an'izany any tena teo tena mpanometsiny an'Andriamanitra tena tsisy lavanazy mihitsiny ratsy saina zany atao ny zanak'Israely de ratsy saina ary mandraka androany de tsy mety mitodika amin'Andriamanitra tsony reo mandraka androany tsy mety mitodika amin'ny Elohe izy Elohen Israel reto hoe Yahavano anarany tsy mety mitodika izy ary tsy mety mitodika amin'ny Yahosoa mihitsiny izy nefa ny Yahosoa le namonjy anazy le niantona teo amin'ilay fijaliana mba hamonjy anazy novonoy olo jerevantsika mihitsy zay ao an'ny Israelianina zay teny zay hoe ahoana moa ny ilazanareo fa mbola tsy tonga mpamonjy io ry Israelianina satria zareo miteny an'izany hoe tsy tonga zany io mpamonjy io de le hoe le zatra nataony hatramin'izay mbola ataony mandraka androany tonga zay adiana profo efa tonga le mpamonjy ny andrasany zareo le niveriny hoe Elia na hoe Elia fa izy mihitsy tsy nety ny ainy ary lay Elia tonga atao aminazy ary nyfantsiny teo amin'ny azy fijaliana tena nampalemy mihitsy ny izy fa andao tsika aloha hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny famarety hoe ito zany le hoe raha iaho voany io de jerentsika tsara izy ary nisy ao amin'ny 120 ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo alohananereo ary jazany azy zanaky Safana de nitsangana teo voany samy mitondra ny lovia fandona didikazomanitra teny an-tany ary nisetroky ny didikazomanitra de donaka any amin'ny divolo le izy nanao fanompo-tsampy io na misy raha voany hitantsika tarika tamin'ny bokyny Isaia 9 teo ny 170 hoe io le raha voany io nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany azy zanaky Safana nitsangana teo voany io le misy anankiray nitsangana teo voany ijazany azy zanaky Safana zany dao hiverentsika am'izay le bokyny Isaia teo iverenina am'izay le izy Isaia 9 andininy fa hitatsika nytony de miara-mieny daholo tsika etrany atokantrano hoe de miara-mandinika hoe jereo moa ty fitaka natao mpitondra fivavahana anao jereo de reo mpitondra fivavahana mampitandrana sabata sy ny didy folanao reo tena zavatra tsy izy mihitsy zavatra natokana ho an'ny Israelianina de anao ny didiny tsy maintsy mitandrana eo nohony am'ty tongo sy andiny tony lasa le tongo sy andiny ndray ty zany lasa mampandika lalàna ny afaraniny izy lasa nentina nampitandremana ny olombelona ny didy folo nohony am'tony teny tony nefa le tenin'Andriamanitra mahitsy be nomeny Yahva dada malala nomena ny zanak'Israely hoe ho anareo rery tya de nampidiny le tsy mataotody mihitsy tena tsy mataotody sady tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy hoe nasiana tandremany hafa firenena tsy mataotody mihitsy tsy matahotra an'Andriamanitra nampanaony zay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanymboly ka manaraka ny ray voany tsy izy akory zany fa jazany azy zanaky Safana de mihinana ny enakisoa sy ny zava-betaveta sy ny totozy hitatsika ny voavoalazatsika ataony hoe Ezekela 9 teo reo le nijirevana teo de araky olevona ireo zany le olevonina reo zanak'Israely nanompo sampy rehetrarehetra reo le nofo rehetra olevonina miaraka am'izay niaraka taminy ary nofo ireo fa tsy hoe korone biby reo fa nofo reo nofon'olona reo le olevonina le nofo rehetra nanao an'izany nompo tena daholo na iza ary lohalarana nanao an'izany adalany de jazany azy zanaky Safana zay pisorona tam'izany fotoana zany hitatsika mazava-be zany fa tena ity resana amin'ny Isia 66 16 ka hatramin'ny 17 tya de zanak'Israely fa tsy olona hafa firenena zany mihitsy voaporofoko taminareo zay dozonareo hoe ary ahoana indray le arikatra am'le moa le Isaia satria hoe iaraka ho levona avokoa io le dininy farany io vakitsika tsara ity hoe vakitsika tsara ty hoe de iaraka ho levona avokoa io Yahva zany hoe nofo rehetra atao Israela zany de ho levona daholo araka ny soatra masiny eo de noho ny amin'io hoe iaraka ho levona io mihitsiny de le ifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ho voarivako ny maro eo ny 120 io ary fa niavitsy ny saba no entiny Yahva ifandahatra amin'ny nofo rehetra ka ho maro no voaringany Yahva tena nipoteny Yahva tamin'ny hafa firenena mihitsy le zanak'Israely tena potika mihitsiny izy de nefa izy teny hoe ho arigako nareo maro no voaringako
de jereo tsara am'izay koa nety ao amin'ny andininy fito ambin'ny folo de nitapany farany io fandrehanana io hoe de hiaraka ho levina avokoa iava raha zao sary zao zany de ho levina ny zanak'Israely mihitsy miara manao ny fahavetavetana izy menakavy hatrao amin'ny vavahady mihitsy nefa misy an'le sary ratsy vavahadiny Jerosalema mihitsy ny misy sary ratsy andao avetsika avakina izy dikan'izany ange ny zanak'Israely ray manontolo inge no mpiteny satria eo amin'ny vavahady mihitsy ny misy an'ity fahavetavetana matsiravina ity kina zany raha tsy ny tanàna ray manontolo ny vo ny tanàna ray manontolo inge zany manao no foany dao nge avetsika avakina mihitsy ny ao amin'ny andininy fahatelo ary nisy taretana na injiny ka andiny fahatelo ary nisy nitarentanana na injiny ka miraisiny tamin'ny voloko ao de nisy fananana ingao eny alelan'ny tany sy landraka nitondray ho any Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny vavahady ny kianja anaty zany hoe nampijerevana ny Ezekela mihitsy jereo zatra misy ao Jerosalema de jereo manomboka eto amin'ity vavahady ny kianja ty mihitsy zay manatrika any avaratra de ilay nisy ny sarin-javatra fampahasary-piaro de le mampahasary-piaro ary iro teo ny voninahitry ny Israely tahaka le fahitany fitako teo amin'ny losa de hoy izy tamiko ry zanak'olona atopazy kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao de natoko tamin'ny lala mianavaratra ny maso kailo eny avaratra iny vavahadin'ny alitara ny olo misy le sarin-jahatra fampahasary-piaro teo amin'ny fidirana Andriamanitra tena any amin'le fidiranao amin'le tempolony Jerosalema mihitsy ao mihitsy ny tena misy ny fahavetavetana ao amin'le toerana fidirany dada Iava mihitsy ny fahavetavetana matsiravina nytao tezitra am'izay dada Iava fa inona mihitsy ty ataonareo ka io zany le hoe noho ny amin'ny ataony zanak'Israely de fenoza mihitsy atao amin'ny tanin'ny Israely hatrany amin'ny varavarana sy ny vavahady miditra ao amin'ny tanàna normal mandringa an'Andriamanitra tena ompiteny mihitsy le tanànan'ny Israely any de noho ny amin'io teny io am'izay le hoe orava Israel orava ve zany Israel de ny valiny mamaly am'izay izy ny andiny faharoa amby roapolo amin'le Isia toko faharoa amby roapolo enina amby enimpolo iny hoe tsy horipaka daholo zany nefa nareo na de andringa na hoy izay dada Iava tsy horipako zany nareo hoe lanitaranaka nareo zany araky ny eritreritry ny olona tsy ho ataoko lanitaranaka nareo zy dada Iava de tsy midiko izy hoe falifaly nareo menao zany Israely any fa efa matezitra ny dada Iava nge nataona mandraka androandra mba misy Israeliana maheno anany tena marina fa tsy haiko tsono izy ity de zao ny voalaza ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo hoe tsy ho lany akorony zany taranaka zana de andringana za fa tahaka ny fisily lanitra vaovao sy tany vaovao zay maharitra eo anatreko izy dada Iava de ohatry zany koa ny aretany taranaka nareo zay ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo am'izay tsika za satria misy an'le hoe fanampotena ny taranaky ny Israela eo aringako mihitsy nareo aringako ny nofo rehetrarehetra podika zany ny olona ho Israel ny dikan'izany na vahinona tompotrano satria le vahiny lesahako moa zany efa firena zay fao atiako miaraka am'zareo hoe tsy hompiten'Andriamanitra tokoa ka rehefa hompiten'Andriamanitra le nofo rehetra ho Israel de ny teny izy hoe na de isy zany fandringanana hoe hovonoko ny nofo rehetrarehetra zany de zao ny teneny eo andiny faharoa amby roapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay ataoko no aharitra eo natreko Iava de toy izany koa ny aretany taranakareo sy ny anaranareo nanome fanambarany dada Iava hoe tahaka le lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ho amboariko de aharitra am'izay io tany vaovao sy lanitra vaovao io de maharitra mandrak'izay ho natreko de na andeha andringana sy amonanareo aza de mbola misy ataoko sisa tavela ao zay ny dikany io fa tsy kony hoe ho tandre manatra any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny didy fosilana Mose tahaka ny ampianarin'ny olona anazy non comparaison io zareo nge le fanodinan'le devoly le sainareo hoe toizany hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny fitan'le manadidy fosilana Mose tena mivadika mihitsy ny saina rehefa tsy manaraka ny ten'Andriamanitra zany natao hoe hevitra avy any amin'ny devoly efa lazain'Andriamanitra fa natokana ho azanak'Israely ny didy fosilana Mose ary tsy azo anampiana tsy azo ny esoana inona moa zany ny tokony hidirany hafa firenena am'izany resaka zany tsy misy Andriamanitra ibedenao am'izany nge mazava nge ny lalàny
natokana ho any zanak'Israely io afaka amin'ny tenana hoe tsisy tokony hidirana io dada Iava sy Hoshua satria natokana ho any zanak'Israely. Fa izay le Yahoua zay le Yahovah zay sy ny Iava sy ny izy moa Jehovah sy ny maro samihafa. Nampianatra lozan'ny olona nampitandre manodidy folo daholo ny hafa firenena. Hany ka toy teny tony ny vady ary raha nanao fampitana Andriamanitra hoe ny landra sy ny tany vaovao zay ho amboariko dia tsy de maharitra eo natrehako a. Zay no maharitra dia nanao comparaison am'izay dada Iava hoe ohatran'izay koa no haritany taranakanareo. Comparaison le izy. Hoe tsy ho arihako daholo nareo na dia niteny zay ho arihako nareo ho arihako ny nofo rehetra. Dia ozy nefa izy hoe fa tsy ho aro anihako kosa aloha nareo le zany azy fa asiako tavela foana. Zay no voalaza sotra masina eo asiako tavela dia nisy tavela tokoa le izy a. Zay no tiana resany teo hoe fa tahaka ny lanitra vao sy ny tany vaovao zay nataoko zay ho ataoko no haharitra eo anatrehako Iava dia toy izany koa ny haretan'ny taranakareo sy ny anaranareo. Comparaison le izy. Comparaison am'le faharetana hoe na dia andringana zany zany dia tahaka an'le lanitra sy ny tany vaovao zay maharitra dia ohatran'izany koa ny haretan'ny taranakareo a. Na dia hamonina zany a tsy maintsy misy tavela foana. Maharitra io taranaka io ny dikan'izay. Tsy mety levona io taranak'Israely io dikan'izay. Zay ny tena Andriamanitra ho resahana. Ary raha misy zany zay olona tsy mety ho ripaka eto amin'ity tany ity, tsy mety ho lany mihitsy ny taranany a, dia io Israely io nefa nazo an'izay teny zay. Tsy mety ho lany zany mihitsy. Nenena fandringanana mandeha koa dia tsy mety lany zany io. Ary ny teny dada Iava tsy azonao toerana mihitsy novily. Tahaka ny hoe miakaranao ry Afrika efa nampianarina teto moa zany tamin'ny faminaniana dia efa niakatra iny Barack Obama asa président Amerikana fanambarana teto amin'ity fanjakana masina ity zay. Ary zao koa tsika mbola hitan'ny Afrika hiakatra amin'izay mihitsy tsika. Raha vitanareo misongadina ny Afrique du Sud aoriana kely ao dia tadidio ny teny ambassadeur-ny Ziadia hoe ty le nitenena. Mbola tsy mihetsika zao ny Afrika. Ary efa miteny Ziadia hoe tadidio fa hiakatra ambony ny Afrikanina ary iseho sehatra amin'izany ny Afrique du Sud. Ary ho atahorana an'izao tontolo zao izy. Afa-tsy ny Rosianina rery any. Hitanareo daholo zay teniko zay. Tadidio tsara ny teniko rehefa tonga ny fotoana fiaraka ijereny ihany ntsika. Ianao hoe miakara ry Afrika. Isaiah 4:27-30. Ary isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata dia ho avy nofo rehetra hiakoky anatrehako Iava. Zay le didy fosiny lanamosy. Natokana ho any zanak'Israely io. Ka ny nofo rehetra zay ao Israel dia hiakohaka eo anatrehany Iava amin'izany fotoana zany. Nofo rehetra ao Israel zany. Lozika be. Tsisy hidirany hafa firenena. Zay efa niseho tamin'izany fotoana zany. Satria zany sary zany efa vita daholo moa zany tena mazy satria efa voatarika zareo, efa potika zareo, efa voasesy tany zareo a. Ary efa nisy ambony kely sisa tao. Ary eo ambony kely sisa io lasa nisy problème lasa nivaty an'io Palestina amin'izao tsika zao satria rehefa niditra indray ny Arabo dia nitafiany ny Israelianina dia nivadika Arabo Palestinianina zareo dia io ady be mahatsiravina tsy mety mijanona mandrak'androany io satria nivadika Arabo daholo a le olona tao Israel tamin'izany fotoana zany noho ny an'le métissage. Satria le métissage izy dia lasa ohatran'izay. Raha maraka tantara anao dia mahay zany ake olona be Israel sy ny Palestiniana io. Mbola azavaiko amintsika zany rehefa tonga ny fotoan'androny a tena ho azavaina tsara amintsika ny hoe zao ny fandeha ny fiafarany zao tontolo zao. Ary ny ambassadeur-ny Hoshua Ziadia no mamaritra ny fiafaran'ity tany ity satria ny teny marina dia avy any amin'izay tsy manota intsony. Satria Andriamanitra miaino an'le tsy mpanota. Fa tsy okony hoe miaino an'le mpanota izy. Non, tsy miaino mpanota izy. Fa ny tsy mpanota no henony ary ampiasainy. Normalina be zany. Dia zao hitanareo zao efa be lehibe moa ny fahamarinana zany fa hoeninareo tsy kelikely eny foana izy. Zay. Ka le olona mitandrina voaloham-bolana sy ny sabata dia ny zanak'Israely ary ny nofo rehetra enkoky eo anatrehany amin'izany fotoana zany a dia ny olona ao Israel daholo zany a no hanao an'izany fihetsika zany a zay tavela sisa teo satria misy tsy maty tao dikan'izay. Dia andininy 720 ary ivoaka ireny izy ireny zany ka jereny fatiny olona zay efa niodina tamiko ka zay le tonga tao ny Nebukadnezara, tonga tao ny Assyrianina, tonga tao ny Mediana sy ny Persiana, tonga tao ny Grika, tonga tao ny Romanina, tonga tao daholo zareo zany. Ary mbola namely koa ny Alemaina moa rehefa taty olina be taty. Io moa tsy resantsika tsony fa le tany aloha taminy no jerevantsika ilay zava-nisy efa tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny fahoriana nahazo anazy. Dia rehefa maty ny olona
tratran'ireo mpamon'olona ireo dia mivoaka ny olona nijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamo. Iza le niodina? Le zanak'isy reny nge le miodina e. Lovaka itsika re ten'Andriamanitra hoe iza moa le mpiodina? Dia ny soratra masina ihany aleo ataontsika mamaly an'izay ao amin'ny Jeremia toko 4 aiza misy iny hoe ny Israely mpiodina. ohatsika vevely nivereny ianao ry Israely mpiodina. Jeremia toko 7:12 mandehana katoreo manatrika ny avaratra ireo izao teny izao hoe mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho fa mindra fo aho hoy ava. Zay hoe ny mpiodina zany eto dia zareo Israely ihany. Jeremia toko 7:12 vakitsika avoakatsika ry Jeremia 3:12 zany. Jeremia toko 7:2. Jeremia 3:12 vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Iza zany le mpiodina? Jeremia 3:12 no vakitsika. Mandehana katoreo manatrika ny avaratra izao teny izao mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava. Lay mpiodina zany dia tsisa zany fa Israela le mpiodina. Zareo hoe jery ny fatin'ny olona zay niodina tamiko ka Israely anina zany niodina zany ozy ny soratra masina dia tsy azonao foronina olo-kafa izy nydikany manao zay mijery sy manaraka ny teny mizotsy miteny zao. Ka iverentsika am'izay izy 7:20 zany dia ny tapany farany indrindra satria fiditra amin'ny farantsika ary ivoaka izy ireny 4:20 ary ivoaka izy ireny ka Isaia 66:24 ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamiko Israely anina ireo fa ny kakany tsy ho faty ary ny afony tsy vonona. Aiza ndray zany hoe ny kakany tsy ho faty zany eo tsika jery Isaia 14 hatiny misy an'izany kakana zany ato any amin'ny elo zany. Isaia 14 aloha vejery atsika ilaky aloha sy mba tsy diso ny teny. Isaia 14:4 Isaia 14 manoko ny andininy fa sivy vakitsika loko ny andininy 7 Isaia 9 vakitsika aloha. Isaia 14:9 hoe aiza le misy ane kakana sy olitra zany. Taitra ny fiaina tsy hita any ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavianao. Le fiaina tsy hita ao ambany io zany. Mamohany matotoy hitsenanao izy dia reny bibla rehetra tambon'ny tany anefa ho azany matotoy hitsenanao zay rehetra lasa nakany amin'ny elo moa resany io. Aingainy hiala amin'ny seza fiandriana ny mpanjakan'ny firenena rehetra. Zay 10 izy rehetra samy teny io tena misy io tena ataony menjeranjerana mihitsy ny mpanjakan'ny firenena rehetra mpanongana firenena zany. Eneo gne ty ho an'le mpanao ratsy zany dia zany ny fiafarana lakaleny koa manongana firenena zavatoza. Izy rehetra dia samy teny aminao hoe hay ianao koa mba efa osa takanay, efa tonga takanay koa fa ianao. Dia eneo gne ty araiky 40 ndray efa navarina hoe ty amin'ny fiainantsita ny tabianao mba amin'ny feony valianao. Kakana no ilafianao ary olitra ny mandrakotra anao. Zava-doza. Ay zany teresaka kakana sy olitra resany ry am-boky Isaia rika ty any amin'ny elo midika zany. Dao ndray raha vakitsika zay ten'Andriamanitra zay aloha jery-tenan'izay kolotsika. Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny ao amin'ny bokyny aiza misy an'iny koa ao amin'ny bokyny Marka toko 7 vakitsika. Marka toko 7:46 Marka 9:46 ampio hoe any amin'ny afo tsy azo vonoana
any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Ka any amin'ny elo ngeny zany teneny zany rakizy zay mandrerita rehetra. Ary ny vakindray amin'ny andiny fahavalo-amby efapolo ihany, amarika toko fasimy andiny fahavalo-amby efapolo, any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Verina mihitsy le teny zany eto mba mietreta daholo zany tsika rehetra ny dikan'izay fa tena fahatanterahany tena nge ty menantsika ty hoe lasa namakany amin'ny elo nge nareo zay tena manao tsy mety am'ty Andriamanitra marina ty zay. Ka io moa zany efa vita ny tena marina fa mety hoe lasa nakany amin'ny elo zany zany ankehitriny dia aleova anketsika eo amin'ny andininy fafito amby efapolo. Any amin'ny elo io resany io any amin'ny elo marika ny 46 de 47 ny vaketsika zao. Ary ary ranomasonao no manao fotoananao esorialy izy fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo. De any amin'ny elo ty le misy hoe any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Zany hoe zanak'Israely le naripaka dada Iava tam'izy nomena ny didy folo nefa tsy nitandrina de nalefa ny dada Iava nakany amin'ny elo reo rehefa nanany any an'Andriamanitra izy. Zay le izy tamin'ny andro ny didy folo zany. Ary raha am'izao andro ny Ehosoa zao kosa anao mbola efa teneny hoe tsy natokana ho anao hafa firenena nge ny didy fosilana Mose fa natokana ho an'ny Israeliana. Ianao Ehosoa rehefa tsy mety hain'ny teny Ehosoa ianao mba ho lasa tsy manota intsony de miomana koa fa rehefa maty ianao de ho atsipiny eny amin'ny elo koa anao. Io mazava-be ny teny any ianao matory eo ambony kakana sy eo ambony olitra ary olitra ny milafika anao any amin'ny afo tsy mety maty ny dikan'izany. Zany hoe ao amin'ny fasiny ianao no mipetraka ao le olitra sy kakana saingy ianao kosa ny ary amin'ny elo nyfananao mijaly fa de minovana mandrak'izay. Mifarana ny teny miraso atsiketra nahasoa zany teny zany misy anam-panao hevitra am'izay anatonany Ehosoa. Manapa-hevitra itsika ho an'ny Ehosoa am'izay, ianao zay mahita sy mandre fotoana ny fanavotana ny fanahy zao reny teny reny le mamatotra anareo tsy ala amin'io zava-doza manjoanareo teo didy folo sy lana Mose io nazavaiko amin'ny Tsiprieny izy na eno tsara anareo zay anjahanareo am'izay no manapa-kevitra na nareo mbola ho any amin'io afo tsy mety maty ho feno kakana sy olitra io ianao de ao amin'ny elo ny dikan'izay ho ampijanena andro amalana ny afo tsy mety maty ary tsy mety vonoana. Na ianao misafidy no andro mbola hipetraka ao anatin'io didy folo efa lazaina fa tsy natokana ho anao io satria efa lasa mpandika lalàna ianao. Atria efa nampianaranao fa ny didy folo sy lana Mose de tsy nomena ny hafa firenena fa ny lalàna nomena ny hafa firenena de ny lalàna ny Ehosoa. Efa nampianarina atsika foana zay fanekena vaovao nouvelle alliance ozy ny teny frantsay nomena n'io fanekena vaovao io anao io arahana misy lalàna sy didy ao de zao lalàna sy ny didy hoe mialana ao mididy folo fa tsy natokanao anao io hoe didiny Ehosoa zao zany ene. Mazava be le teny rehefa ny teny soatra masony hoe tsy natao anao de tsy mitady hevitra anao hoe natao ao atsika io zany natao hoe tena zava-doza amina tambo tena manaonao foana miantsy ady amin'io Andriamanitra io anao efa lazaina fa tsy mety ve de mbola ho ataonao ihany miantsy ady ianao dikan'izany aza manao an'izany tsony tsy mety zany fa tena fahadalana miopapana zany. Mifarana teny de miraso atsika sambo teny Ehosoa ary hivavaka atsika ary ny fahendrena melohan'izay vavaka ataoko zay tena manapa-hevitra andao atao batisa am'izay andao atao batisa am'izay aza mitady hevitra maly tsony fa tsy mety tsony efa nitandrana didy folo daholo rehetrarehetra nefa tsy mety io toena hoe ary raha ho an'ny Israelianina indray efa Ehosoa ngeny no anazy e tsy mety milion'ny Ehosoa ary zay le fampianarana ataotsika manaraka hoe ho an'ny Israelianina milaza ve nareo fa tsy misy zany Ehosoa zany fampianarana resitsika manaraka zay ary efa ho tadidinareo tsara fa ho atao eto amin'ity fampianarana eto ity zay hoe ho an'ny Israelianina hoe nareo milaza fa tsy misy io mpamonjy io fa mety rovina ny eritretinareo ny atongavana rovina ny eritretinareo atongavan'izany mpamonjy zany fampianarana jerevantsika manaraka zay miraso atsika samoteny Ehosoa efa tonga ny mpamonjy Ehosoa no anarany andao anatona azy am'izay andao hiaraka aminy am'izay miantso ny hafa firenena rehetra jiady na ny Amerikanina
na frantsay na anglisy na afrikanizana izy na breziliana ianao na senegaly ianao na inde ianao indien zany de tian'zay na ianao argentin na ianao tsy haiko e na français ianao na réunionnais ianao na mauriciane ianao rehefa olombelo eto ambony tany de atsoko daholo na izy na reo na italiana nareo na kanadiana ianareo a miandro zay adia fotoana idiranareo aty amin'ny aosoa zao efa akaiky loatra ny fotoana efa milalao anatin'ny adalana tanteraka zao tontolo zao jirevo ny ady efa mitranga io a oresantsika mihitsy ny ady io satria io ady mandeha de tenin'ny aosoa daholo na tonga an'io avy ety amin'ny aosoa daholo na tonga avazao zatra eteny zao a zay ho ambarako aminareo atrany amin'ny fiafaranareo ro ambarako aminareo fa saingy sao de ianao maty alohan'ny farany resako de ho aiza ny afaranao fa rehefa tsy mety manatona ny aosoanao de meko anao lalakalenao a ho any amin'ny elo anao na ho any amin'ny afo be zay ny fiafarana zay tsy mino an'izao fampianarana izao satria tsy misy fampianarana teto ambony tany na vita na afaka olona atao amin'ny fahotany tsy miexiste eto mihitsy zany tsy misy andriamanitra na afaka amin'ny fahotany afa-tsy tokana de dada iava raisy aosoa zanany ary tamin'ny alan'ny aosoa navitana ny famonjeny zao toriana aminareo zao ary zay miaraka aminy de tsy mahay manota intsony ary tsy indrina mafy mihitsy zay fa izany ny kaliten'io andriamanitra io araka le teny eo am jauna 8:11 hoe aza manota intsony zay le jauna 8:11 ka ny ato amin'ny aosoa rery any no manana zany fahatanterahany teny zany zay tonga ato ihany no tsy manota intsony ary marina izany tsy olona ray miaina am'zany hoe fa manarivo maro zao anjaranao zany a no manapa-kevitra atao batisa mba ho tafaraka am rehetrarehetra aza mianana intsony na misalasala ho am'zany batisa zany soraty am'zay le naranao efa menanareo le io ny whatsapp io ka amina tongezabe am'zay le whatsapp hitan'io le aria efa tapitra ny fampianarana de tongezabe am'zay le izy a afinaingany de eo zany nareo no manapa-kevitra rehefa mety azao fampianarana zao ary rehefa enareo ny fampianarana sy ny teny a dia tongava am'zay misoratra anarana ataovy zay atongavanareo ao am'izao atsarana zao a amin'ny fanaovana batisa mientso mandefasa whatsapp afaka mandefa mesazy nareo no whatsapp io satra tsy de misy sary zafiry reny tsy misy sary zafiry zany whatsapp za fa mapiditra kelikely fotsiny ao a de afaka mandehabe ny mesazy afaka miresaka ela be mihitsika ho an'zay fantena mety ho apetraka ao na zatra mampieritreritra anao a fa tena eo ny ambasadeurny osoana zavatra ny farany a hoe ty ny olana ozy anao de mamatsika ny tanjona de anao tonga ho any amin'ny lanitry ny lanitra lasa olom-baovao a ny tena sambatra ge de zany olona tsy mahay manota zany e zany ny olona sambatra ary mahita ny voalohany am'zany ao de ty hitanao ty ozany hoe tena tsy mahay manota mihitsy ny fenao raha mahay manota ve ay teny anao an'zany e fa matoa ny ambasadeur ny osasy ady amy teny hoe izay tsy mahay manota intsony a ny lohalarana azy voalohany am'zany zao hitanao maso zao fa zany ny tsara indrindra zany hoe tsy mahay manota intsony faratampony tsara sy mahafinaritra indrindra ary etsokonao hoe andao any aminay a andao anaraka ny aosoa de ho tonga soany amin'ny lanitrylanitra anao zay fa de ndana soraty narana ny batisa alefasy hoe za tompoko de anao batisa za tompoko de iaraka aminao a iaraka amin'ny aosoa miaraka aminao a zay torinao io a andeha ho any aminareo any amin'ny aosoa za any amin'ny lanitry ny lanitra any no ny direction tsika azo antoka 100% garantie ny andehananao makany ary afaka ny fahotana garantie zany zany tsy isy mpana zany tsy miexiste eto ambony tany zany fa miexiste ato amin'ny aosoa zay toriny zay ady ato rery any zay ny profy izy reny no andriamanitra iaosoa le andriamanitra manarana azy am'zay tapao ny hevitra nareo manarana azy am'zay aza mirorosainy atsoa fa tsy mety zany e efa betsaka ny fanapolofona ny menanareo de efa adalana sy tena hoe miarotsinjaka rehefa tsy mba iova am'zany efa tena voalahatra ho any amin'ny ely fenao ka de tsy mba zany teny marina zany a na de anao efa niaina tao anatin'ny fahotana firy taona zay hoe de tsy tonga sainy hoe tsy mety ane zany le rafim-pipetrahany tsy izy nge zany le andriamanitra ipetrahanao sy aranao io moa tonao mpanota foana manakandroany de mandehanao tsara fa ny mpanota mitsipy makany amin'ny ely de mbola tsy tonga saina ihany fenao mba mieritrerety andro ny fieritreretana zao a mba tonga saina satria efa miditra ao amin'ny famaranana ny zava-misy tsika eto am'ty tany ty maraha soatsika rehetra ny ambasadeur ny osasy ady a ho tonga soaty amin'ny aosoa nareo rehetrerany ampitan-dranomasina mihitsy zany teneniko zany a
zay efa maheno ny fampianarana sy mandray ny fampianarana ao anatin'ny panier YouTube Yahosoa TV. Io mantsy zany ohatrany hoe harona zany mba ametrana ny fampianarana zareo jerevana. Jereo ny fampianarana, nareo ny fampianarana. Ary rehefa hitanareo fampianarana io tsaro fa mitondra olona ho afaka mifahotana ho tsy mahay manoto intsony io. Io fampianarana dia io le atao hoe Yahosoa. Io le tena mpamonjy ny antony atao amin'ny fitsaliana. Asakasaka ao raha mbola naraka anazy anao na tsy. Fa anao am'izay ny safidy, anaraka ianao tsara fofonjy. Tsy anaraka anao miomana ny fitsipazana ny amin'ny helo. Raha ohatra anao ka tsy matahotra an'inao aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ireto ao fa matoa anao mbola mitady dokotera matahotra ny ho faty ny dikan'izay. Ka le matahotra ho faty tsy ty vatana anao ty, tsy ndreko tsara. Fa lay fanao anatinao zay nomena anao natonga anao ho nisy io le matahotra ny ho faty satria ho any amin'ny elo izy dia matahotra izy. Fa ny ato amin'ny Yahosoa ato tsisy matahotra maty zany ato. Fa ny mampalahelo fotsiny hoe mijaly. Dia marary mijaly zay le hoe mampalahelo zay. Kanefa moa tsy maintsy misy foana zany. Za tsy miteny hoe tsy marary tsony aho. Zay ny teneniko hoe tsy manota intsony ny teneniko. Ary rehefa tonga ato amin'ny Yahosoa koa hoe ato amin'ny Yahosoa koa nge ianao hainy eneny manampy anao fa manatona anao ka tsao aloha ny fanjakana ozy ny teniny dia ho ampiana daholo ianao mizaha rehetra izay mety aminao. Fa ka tsao aloha ny fanjakana ary ny tena katsana dia le fiainana mandrakizay hoe ho tonga any aminazy ianao. Zay ny farany teny izay atya dia mirahatsotsikira samy teny Yahosoa dia ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray zao tsika ry hariva afaka. Dada malala iayavao sotra betsaka ny amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny teny. Matoky hahafa ho azy ny olona tsara ny fampianarana. Ary tena nanampy ahy mihitsy ianao tamin'ny fahazahoan'ny olona n'izany teny mahitsy mazava tena madio be tsisy miolakolaka zany. Tena madio ny teny ary mazava ny teny. Dada iavao vonjeo le hafa firenena fa izay ny nanoranao ahy. Hamonjy an'le hafa firenena ary mandra-pafenoisany jentilisa. Dada malala iavao ho voninahitry ny anaranao masina vonjeon'ny olona. Tena kasio ny fon'ny olona sy ny sainy mba hibebaka ka ho sitrana izy hanatina izao fampianarana marina izao. Atao fantany daholo ny dika teny rehetra izay omena azy ao. Atao viazony tsara takany mba hanampy mihitsy ny ianao hatrany amin'ny fandikana teny, any amin'ny fampandrenesana ny fampianarana eo amin'ny lohan'ny olona sy ny sainy ary ny fahalalany sy ny fitadidiana. Tsy ataonao misy ho tafapetraka tsony anie izay mahenonao izao fampianarana izao. Fa tena ataonao tena hitaintaina teo vonjena, mitaintaina sao faty maty, mitaintaina sao vereny amin'ny elo. Ataovy tena iriny aingana no vonjena dada iavao. Ataovy iriny aingana ny andeha hiaraka aminao Yahosoa. Zany angatany zay ady ahy. Ataovy faingana ny famonjena. Ataovy aingana ny fibebahana manerana an'izao tontolo izao. Ataovy aingana ny azakazaka manatona anao. Ataovy hen'ny olona ny fampianarana. Atao miparitaka manerana an'izao tontolo izao ny teny. Ataovy hen'izao tontolo izao ny fanambarana. Dada iavao sy Yahosoa, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Matoky hafa mamaly vavaka ianao ary tena mbola maly vavaka ianao. Ary ataovy tsapany olona izay mandrefa tena fitiavana ty fampianarana ty. Tena fitiavana ny ty hamonjy ary hanasongadina ilay tena Yahosoa izay ny rahanao hamonjy an'izao tontolo izao. Dada mala iayava aneho ny voninahitra ny teny. Alefaso ny fanainao masina hamonjy ny olona rehetrarehetra. Hampiverina sy hampitodika azy ho any aminao dada mala iayava. Amin'ny anaranao Yahosoanao izany vavaka rehetra izany. Halleluja, amen. Dia mirahasotsika samy taina Yahosoa ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka indray veloma tompoko.